Tonga ny fanjakanao atao any fitaponao tia-tantaky eo any amina sahajanay ary mailany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay ary asa mitondra nay amin'ny fakapanahy fa malafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ary voninahitra amin'ny Kristy. Ry havana, araiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, izay mandreniteny ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, no menjana ny lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ambara amin'ny anaran'ny tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy misy torofahelika, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen.
avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Lohahevitra izay bajintsika amin'ity herinandro sambatra ity dia ny hoe Krismasy mizara fiadanana. Ka andeha ny Matio toko voalohany ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 7 no angalantsika afatra. Matio toko voalohany ny andininy 20 ka hatramin'ny 7. Ity perikopantsika ity ry havana dia ao anatin'ny fampidirana ny amin'ny lazany Matio ny fahatongavan'ny mpanjaka. Ka asehony ao anatin'izany naterahan'i Jesosy Kristy sy ny fahazazany. Manomboka eo amin'ny toko voalohany ny andininy 1 ka hatrany amin'ny toko 2 ny andininy 7. Ka raha mijery ny fiandohan'ny filazantsara araky ny Matio isika ao amin'ny toko voalohany ny andininy 1 ka hatramin'ny 7 dia hitaony filazan'ny Matio ny razan'i Jesosy. Izany no anokafany ny filazantsarany. Izany dia entiny maneho sy ilazany fa i Jesosy dia zanaky Abrahama ary zanaky Davida ihany koa. Izany ry havako dia tsy kisendrasendra fa misy tanjona kendreny Matio aho dia mba hampisehoana sy hanehoana amin'ireo jiosy fa i Jesosy teraka io ny Kristy ary io ny Mesia. Satria raha milaza izy fa hoe zanaky Davida Jesosy dia entiny hanehoany zany fa i Jesosy le fampanantenan'Andriamanitra mahakasika ny fanjakany. Ary raha lazaina koa hoe zanaky Abrahama izy dia ny fahatanterahany fanekena arak'izay voasoratra ny amin'ny Genesis toko 12 ny andininy 7 hoe ny taranaky Abrahama no hitahina ny olona rehetra. Ao aorian'ny filazany Matio an'izany razan'i Jesosy Kristy izany no misy an'ity perikopa izay angalantsika afatra ny amin'ity anio ity, izay miresaka indrindra ny amin'ny naterahan'i Jesosy izay maneho ny fahamarinany faminaniana. Noho izany ry havako malala, Andriamanitra dia mizara fiadanana ho antsika, ka voalohany amin'izany dia tonga olona izy ho famonjenantsika amin'ny fahotana. Tonga olona izy ho famonjenantsika amin'ny fahotana. Ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 120. Ao aorianany nampidirany Matio an' Jesosy ao anatin'ny tantaran'ny Israely dia asehony ao amin'ny perikopa ao ny toe-javatra maneho ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny toe-javatra maneho ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy dia tsy teraka tahaka ny olona rehetra fa teraka tamin'ny fomba hafakely, tsy tamin'ny alalan'ny firaisan'ny nofo. Satria voalaza fa Maria aza dia mbola virjiny, tsy mbola nanana firaisana ranofo tamin'ny lehilahy mihitsy. Io dia maneho ny mampiavaka an'i Jesosy Kristy raha oharina tamin'ny naterahany Isaka sy Jaona mpanao batisa izay nateraky ny herin'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Fa ireo dia manana ray ara-nofo avokoa arak'izay voalaza ny amin'ny Genesis toko 17 ny andininy 10 ka hatramin'ny 14 sy ny Lioka toko voalohany ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Fa i Jesosy kosa dia voalaza eto fa ny fanahy masina ny rainy. Manoloana izany toe-javatra izany ry havako, rehefa ny toe-jazo Maria dia voalaza eo amin'ny andininy 7 fa i Josefa dia lehilahy marina ka tsy te hanala barakany Maria. Satria ny tao anaty fisainan'i Josefa dia ametraka amin'ny Maria mangingina, dia hiala-ilany fotsiny izy. Kanefa n'izy voalaza fa lehilahy marina. Satria tokoa manko tao amin'ny fomba jiosy dia ny vehivavy mijangajanga dia azo sarahana ara-dalàna ary eo anatrehany vavolombelona anankiroa zany. Kanefa voalaza fa hiendry Josefa, mariny Josefa, dia say nihevitra izy nialany Maria moramora. Toa azo heveriny zany hoe tsy te hiditra ndraikitra Josefa, tsy te ho afa-baraka Josefa. Manoloanan'izany Andriamanitra dia niditra tsetra ka naniraka ny anjeliny hanovany io fisainan'i Josefa io tamin'ny alalan'ny nofy, ka nilazany ny anjely fa tsy nijangajanga akory Maria fa ny fanahy masina
no nampitoetra ny zaza ao an-kibony. Ary hitantsika ao amin'izany ihany koa fa ny anjely no nanomeny anaran'i Jesoa. Dia voalaza ao fa hoe ataovy hoe Jesoa no anaran'ny zaza izay midika hoe Jehovah ny mpamonjy. Jehovah mpamonjy. Ireo toe-javatra ireo ry havako dia mampiariary fa i Jesosy izay teraka dia tena Andriamanitra, fa tonga olona izy mba ho famonjena antsika ao anatin'ny fahotany, mba hizara fiadanana ao antsika, ary amin'ny alalan'ny reriany no azahoantsika famonjena. Ka izany famonjena izany ry havako no antony faliantsika amin'izao herinandro sambatra izao, mba hitsenahantsika ny fiavian'ny mpamonjy. Ary izany ihany koa no tokony toetra ao anatintsika, satria isika dia mahatsiapa no vonjen'Andriamanitra. Ko sahi mifaly amin'izao herinandro masina izao, sahi mifaly hitsena ny mpamonjy, satria olombonjen'Andriamanitra ianao. Ary tsy izany ihany ry havako fa Andriamanitra dia mizara fiadanana ho antsika, satria monina amintsika izy. Monina amintsika izy. Ny 220 sy ny 120 no ametrahantsika n'izany afatra izany. Voalaza eo ry havana fa tsy tonga fotsiny Jesoa fa niara-nonina, niara-nitoetra tamin'ny olona koa izy. Raha ny fitantarany nanoratra ny filazantsara ny Matio dia namerina ny tenin'ny Isaia mpaminany izy, izay hitantsika any amin'ny Isaia 7 ny 4:40, mba entiny anehoana fa tanteraka tamin'ny naterahany Jesosy Kristy ny faminaniany mpaminany. Tanteraka tamin'ny naterahany Jesosy Kristy ny faminaniany mpaminany, satria Jesosy dia nantsoina koa hoe Immanuela, izay midika hoe amintsika Andriamanitra. Satria tonga tetỳ tany izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tonga tetỳ tany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka niara-nonina tamin'ny olombelona, nanao ny fomba n'olombelona mihitsy aza. Ary tsy tamin'izany ihany izy ry havako malala, no nonina no monina etỳ an-tany, fa miaraka amintsika hatrany Andriamanitra rehefa ao amin'i Jesosy Kristy isika. Izany no lazain'i Jesosy Kristy any amin'ny Matio 7:20 ny 20 tapany faharoa manao hoe: indro momba anareo mandrakariva mandra-pataperan'izao tontolo izao. Izany no hery lehibe ho antsika kristianina. Andriamanitra dia monina ho anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka Andriamanitra miara-miaina amintsika izy, Andriamanitra miara-mandeha amintsika izy, ary Andriamanitra miara-mizaka antsika izy, izay heverintsika fa mavesatra eo amin'ny fiainantsika. Ka izany ry havana no tokony ho tsarovantsika fa tsy mandeha irery isika, fa i Jesosy dia miaraka amintsika lalandava amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izany no fiadanana lehibe omen'Andriamanitra antsika. Tsala amin'ny fanomeny izao tontolo izao, izay mora loha, mora levina, izay tsy maharitra akory ny fiadanan'izao tontolo izao, ka tsy tokony ho varinany amin'izany isika, fa tokony hibanjina mandrakariva ilay famonjena nomen'Andriamanitra isika, ary atsiaro mandrakariva ihany koa, fa Andriamanitra dia monina ao anatintsika. Noho izany ry havana malala, aoka hiala ao anatintsika ny tahotra, hiala ao anatintsika ny fanahiana, hiala ao anatintsika ny henatra fa sahi mankalaza an'Andriamanitra, fa mpamonjy mora azo indrindra izy, ary Andriamanitra mitoetra amin'ny olona izy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mbola hiarivavakantsika tompoka, mbola velom-pisaorana anao say Andriamanitra, noho ianao tsy mikombombava aminay mandrakariva, naniraka amin'ny mpanomponao ianao, nitondra ny afatrao indray tamin'izao arivo izao, fa Andriamanitra mizara fiadanana ho anay ianao, ary anatrehan'izany fizarana fiadanan'izany dia satria tonga olona ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, anafaka anay amin'ny fahotana. Ny fahotana tokoa no mampahory anay, tsy hainay manana hery manohitra ny Satana, hany ka rotiky ny fahotana izao tontolo izao ary tafasaraka taminao.
soa fa Andriamanitra fitiavana ianao, antra sy honena, ka ianao mihitsy ny nanapa-kevitra hidina. Hitovy zo aminay olombelona ary niara-ny aina tamin'ny olombelona. Ary izay rehetra fihetsem-po na fahoriana na fifaliana dia tsapanao avokoa izany. Ary ankehitriny dia mbola nataonao nahatratra izao fotoana izao indray izahay, hamerenanao indray, hampatsiarovanao anay indray fa Andriamanitra mizara fiadanana ianao. Ary tsy tamin'izany fotoana nandalovan'i Jesosy izany ihany no nizaranao fiadanana ho an'ny olonao, fa mbola mitoetra mandraka ankehitriny ianao aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Nisaotra Tompo, nora fanomezan-toko be da be izay omenao indray, fa momba anay ianao mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Indro fa natady hilofika, nasaika hamoy fo, ho very hevitra sy ho kivy ny amin'ny karazana jaly sy ny adi-piainana, dia indro fa misindy izany, ka mitsiry indray ny fanantenana, hitombonay ny finoanay sy ny fahatokinay ianao, satria tsy mamela anay ho irery ianao amin'izany endri-javatra rehetra izany, ka mizara fiadanana ho anay. Ny olona efa mahatsara fiadanana ve hizarana fiadanana intsony fa efa manana? Fa ho an'ny olona very hevitra sy ny kivy ary mamoy fo, eo indrindra ianao no mizara fiadanana. Izany no hiderana ianao indray ankehitriny, ary dia hinonay marina fa tsy ho tahaka an'izay nidirana iteto no hivoahanay amin'izao tranonao masina izao rehefa avy eo. Fa efa petraka eo am-pototry ny azo fitsalianao daholo Jesosy izany rehetra rehetra eto mavesatra izany, fa ilay fiadanana izay zarainao kosa no aoko voatahiry aty anatinay, ka hoentinay indray hamakivaky ny andronay sisa izay mbola omenao anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay, no anaovanay samy favaka izany. Amen. So tsika riavana dia tonga amin'ny fanatanterahana ny rakitra, ka mandritra ny rakitra dia ny hira fa 7:80 no ataontsika, ary raha vita ny rakitra ka mbola tsy vita ny hira dia ajantsika ny hira raha vao vita ny rakitra. 7:80.
anaovantsika ny hira fa 5:70 andiny fahatelo fanolorana ny rakitra. Sao dia hiditra amin'ny fizarana faharoa isika. Azafady indrindra tompoko, raha mba azosika tao dia mandrosoa aty alohaloha aty satria izahay efa mipetraka amin'ny ankavia sy havanana dia malalaka be aty aloha aty azafady.
Iaraka ivavaka isika tompoko. Mianta aminao zay ry Tompo Andriamanitra io, atreho ny fiderana izay atolotra aminao. Ary tsy aminay ny fanahinao masina mba hatsapanay ho tafaray aminao tokoa, ka nome zay tsara ato aminay izay anehoanay ny voninahitrao, fa efa nanolo-tena ho anao izay ka mba raiso ny fanatitra ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Aliny Noely natao an'ny zazakely, ary koa ny olon-dehibe izay maniry te andre, ilay vaovao mafaly sy manafaka anjaly, io no mitondra famonjena ho an'ireo manetry tena. Ka angatao amin'ilay ray, ianao ho azy mandrakizay, manomboka amin'izao Noely izao, ny fonao ovainy ovao. Atolory azy tokoa, fomendrika, voadio, tsy misy loha, ka hira fiderana sandratra, miaraka amin'ny tivavaka, ka hiara hira tsy hitaredretra ny olombelona rehetra. O mifalia ry olombelona rehetra.
tsy haiko ny anginana tsy noely-pifaliana na ho noelin-dranomaso isedrana ny ankaso firifiry ny taraina noho ny areran-tsaina ireo avelo ny tantara tsy antenaina ia-tsara fa ny fitantaranao kosa dia afaliana miavosa mahatsapa fa natsangana mbola anisan'ireo niangana tsy fahoriana velively fa afaliany ny noely ka ny ray izay mitady ampiadana fanahy manome anao noely miaraka amin'ny anjely ka obio ilay avo amin'ny fozay ravoravo ho fiadananao lalainy dia ianao sombinainy io no atolony ho anao amin'izao noely izao o ry mpanefa ny toky rehetra.
Mahagaga ianao Jesosy fa nalavitra za indro mbola atoninao anehoanao ny herinao. Matetika aho no mitomany manome tsiny anao nefa ny adalako ihany. Mahagaga tompo fa avelanao. Mahatalambozinay tokoa zany fandaharanao fa izay niriny fotsisy tsy tanteraka ao. Eny raha vao mikasa fotsiny dia efa enonao ka raha tositraka ao mahagaga atranganao. Raha io avy ny finoko anao ka ireo zava-mahagaga aoka ho voninahitrao ka ho noely hatrany ny fiainako eto an-tany ka hosana no vetesiko ary tena verimberiko ka ny fiainako ho anao dia nyzao anio izao indro ary fatanteraka. Wow.
Ainao ve ilay tanàna nahaterahan'ilay zaza tonga mba ho famonjena antsika izay nanetry tena. Tao tokoa ilay zazakely nodidin'ny anjely, tanàna kely mahateo ty tsy iza fa Betlehemany Jody. Betlehema kely de kely to tsy mba nisy izay nijery nefa voafidin'ny tompo amonjena anao mpanompo. Ka ny zanany tonga ho anao ho noely vaovao fa Betlehemany Jody no nahaterahan'i Mesia, tanàna kely.
nangina sady tony tamin'izay ny mananaina nandry fehizay injany feonanjely marobe mikalo ira mifamaly hoe aleloia aleloia ny voninahitra ho an'andriamanitra aleloia aleloia fa fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana mpiandriondry no animbanandre ilay filazana fifaliam-be isika koa dia faly raha voery fa mankalaza ny androny mesia ko iran-danitra no ndeha ingao ho fiderana ilay mpamonjy anao zay ny feo fa zaza niteraka ho antsika zazalahy no nomena antsika ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana vonina ve ny fonao andray an Kristy indray ao am-ponao ho jiro manazava ho fiadanana ho hery fampiononana eny mpiandrondry tokoa no nanehoany totoa fa na dia mahantra azy izy dia tena voafidy ho ireo tena voalohany maharay ny famonjena atolotra ny firenena ary ianao kosa mba ahoana moa mbola hiahanahana foana sa anao toy ireo mpiandriondry ka idera ilay mpamonjy ko ingao ny hira vao ventesomafy eny ankalazao fa mpamonjy no teraka ho anao o ingao ny hira-pifaliana masina.
mifampiaraby sika fa hoe tratry ny krismasy eny fomba ihany tokoa io fomba tsika malagasy fa mba fantatsika ve inona ny votoatiny sady ny miteny foana nefa tsy hay akory izay mba asiny ka ndeha ampatsihivoka anao izay manatrika fa mba tsy hahatonga faty antoka ho anao izay irina fa hitatitra rehefa andro ny noely mo tafita ny modely teraka ao anatindray angavao mampiray rehefa andro ny noely dia mba hita fatsikely ny finoana zontom-po andratoana lovasoa eny anio no noely ity no lehibe tena tsikely ny tomponao no masoandro vaovao isan'andro ka andao lazainy indray fa ity no andro iray noely fanantenana
ainao ve ilay tanàna na aterahan'ilay zaza tonga mba ho famonjena antsika izay nanetry tena tao tokoa lay zazakely nodidiny anjely tanàna kely mahateo ty Betlehema Ninjody Betlehema kely de kely to tsy mba nisy izay nijery nefa voafidin'ny tompo amonjenanao mpanompo ka ny zanany tonga ho anao ho noely vaovao va Betlehema Ninjody no nahaterahany Mesia ry Betlehema o.
Ho mariky ny fahafaliponay no izao andro noeliny rahantsika nidiran'io izao a, dia rehefa mivoaka isika dia mba misy vatomamy kely mba raisiny riam-baravarana. Saotra to. Soratsika Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany anjaran'ny VFL tamin'ity herinandro sambatra ity. Amin'ny rampitso dia miaraka amin'ny sampana mpanazava stily isika amin'ny eninora hariva ohatr'izao mahazatra ihany dia itsika hitsangana hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay amin'ny fitiavanao anay fa mbola nomenao an'izao fotoana izahay nafahanay niaraka tamin'ny VFL izay nanambara ny hafatrao, nanambara ny fifaliana amin'ny maherinandro sambatra mizara fifaliana ho an'ny tsirairay avy ary mizara koa ny fahasambarana ho an'ny tsirairay avy ho any atokantrano ary izay rehetra izay nandray na ny mihira na ny miaino na izay rehetra tonga ato dia mba hizara an'izany fifaliana izany, hizara fahasambarana ary fiadanana ho an'ny tsirairay avy amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Amen. Tanteraka aminareo anao izao tsodrano izao izay tonona aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary ny fitiavana ambany finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tia an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Petraka mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.